Ny voninahitra dia ho an'i Jesosy Kristy irery ihany. Fa ny fahasoavana sy ny fiadana ary ny fandresena ho amintsika rehetra hatrany hatrany. Hoentina amintsika indray ny toy ny fampianarana tsy misy kilema. Ary amin'ity an'io dia mali fanontaniana hoe nahoana isika no mivavaka. Vakiana ary ny tenin'i Jesosy Kristy izay voasoratra ao amin'ny Tesalonianina 1:5 ny 7:17. Mivavaha ka aza mitsahatra. Ny teny hoe mivavaha dia baiko avy amin'i Jesosy Kristy, izay mitovy amin'ny didy mihitsy, ary mbola nampiany hoe aza mitsahatra. Jesosy Kristy ilay mahay ny zavatra rehetra, dia te hanampy antsika zanak'olombelona hoe aza mba hatsahatra eo amin'ny fiainantsika mihitsiny ny vavaka. Ny vavaka dia fifampiresahana eo amin'ny olona sy Andriamanitra. Ny vavaka dia anisan'ny fitaovam-piadiana mahery nomena ny olona. Ka misy fanontaniana eto izay apetraka. Fantatrao ve ny antony ivavahanao? Ilaina ve ny mivavaka? Inona no mampiavaka ny olona mivavaka? Nahoana isika no mivavaka? Ny teny Jesosy Kristy no vakiana amintsika. Entina mahaliana izany fanontaniana izany hoe nahoana isika no mivavaka. Izay voasoratra ary eo amin'ny Luka 5:21. Ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Eo amin'ny fiainantsika dia maro ireo trangan-javatra izay mety ho sakana, ary anisan'ny antony anankiray izay nahatonga ny Jesosy Kristy andidy antsika hoe mivavaka aza mitsahatra. Satria nahoana? Misy zavatra tsy hety mihitsy eo amin'ny fiainan'ny olombelona raha tsy mivavaka izy. Fa raha mbola mivavaka mandrakariva dia mety izay rehetra atao, na ny fianarana na ny asa. Raha mbola mivavaka mandrakariva dia mety izay rehetra le. Anisan'ny antony amaliana le fanontaniana voalohany zany hoe nahoana tsika no mivavaka? Mba hety izay atao, mba hety izay ale. Ao amin'ny Filipianina 4:9. Aza manahy na inona na inona, fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ny olombelona dia matetika dia lalovana zany atao hoe fanahiana zany ny fiainana, ary ny sasany aza voafatotry ny fanahiana mihitsy. Kanefa Jesosy Kristy manome torohevitra hoe aoka le fivavahana no entina manambara ny fangatahana na inona amin'ny Jesosy Kristy. Fa raha mbola mivavaka mandrakariva isika dia tsy hitranga mihitsy, na tsy hamatotra, na tsy hibaiko ny fiainan'ny olona anankiray ny fanahiana. Nahoana isika no mivavaka? Izay voasoratra kosa ao amin'ny Luka 2:20. Ary raha vao tonga tao amin'izany tany zany dia hoy izy taminy, mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Ny devoly dia mitarika ny olona ho any amin'ny fakapanahy maro samihafa. Fa Jesosy Kristy kosa efa nanao lalana. Fa raha mbola mivavaka mandrakariva ny olona dia tsy ho tafalatsaka
ao anatina fakapanahy, tsy ho resina fakapanahy. Eo anisan'ny antony mahatonga an Jesosy Kristy manome baika mivavaha mandrakariva ka aza mitsahatra. Ao amin'ny Luka 4:20, ny 9:4 kosa, dia zao no voasoratra: fa miambena ka mivavaha mandrakariva mba ahery anareo ka andositra zany zavatra ho avy rehetra izany, ary hitsangana eo anatrehany zanak'olona. Miambena ka mivavaha mandrakariva mba ahery anareo. Mario le teny, mba ahery anareo. Tianao ve ny ahery mivavaha mandrakariva? Ary inona no anisan'ny antony zay nahatonga Jesosy Kristy hoe mivavaha mandrakariva mba ahery anareo? Dia hoy izy, andositra zany zavatra ho avy izany. Misy zavatra ho avy mila andosirana. Ary inona zany zavatra ho avy mila andosirana zany? Misy efatra izy ireo, tompoko. Fa raha mbola mivavaka mandrakariva, dia ahery ka afaka andositra ny loza, ny fahoriana lehibe, afaka andositra ny elo, afaka andositra ny fandevonana ny tany sy ny lanitra amin'ny afo avy any an-danitra, ary afaka andositra ny fariafo sy ny fara, ilay antsoina hoe fahafatesana faharoa. Ireo dia samy zavatra ho avy, ary tiako ny anampy anao mila andosirana ireo. Ary ny lalana anankiray izay ampianarin' Jesosy Kristy atsika mba afaka andositra ireo zavatra ho avy rehetra ireo, dia hoy izy hoe mivavaha mandrakariva mba ahery anareo. Nahoana sika no mivavaka? Zay voasoratra kosa ao amin'ny Marka 7:10, eo amin'ny 9:7, mitandrema miambena ka mivavaha, fa tsy fantatrareo zay iaviany fotoana. Tsy misy mahalala na iray aza iaviany fotoana zay ampiakaran Jesosy Kristy ny fiangonana. Ary eo anisany mahatonga ny hoe ametraka atsika ao anatin'ny fiambenana, ametraka atsika ao anatin'ny fahavononana hitsenan'i Jesosy Kristy, raha mbola mivavaka mandrakarivintsika. Satria nahoana? Tsy fatatsika zay iaviany fotoana. Ary ny teny izay ao Mateo 7:20, koa miomana kosa ianareo fa am'izay ora tsy apozinareo ny iaviany zanak'olona. Inona indray ny tena ambara am'izany? Ny vavaka dia mbola fiomanana hatrany hatrany, satria hoe am'izay ora tsy apozinareo ny iaviany Jesosy Kristy. Io ndray dia fiaviana apiditra ny olona ao amin'ny fahafatesana. Amin'ny ora tsy apozina ny olona anankiray dia hiditra ao amin'ny fahafatesana. Fa ny teny zay entiny Jesosy Kristy anampianatsika dia hoe mivavaha mandrakariva. Ka raha mbola mivavaka mandrakariva itsika, dia tsy ho tapoka ny fiaviany fotoana, tsy ho tapoka ny fiaviany ora. Mivavaha mandrakariva, fa tsy fantatrao ny fotoana iaviany Jesosy Kristy ampiakatra ny fiangonana. Mivavaha mandrakariva, fa amin'ny ora tsy apozinareo no iaviany Jesosy Kristy apiditra ao amin'ny fahafatesana. Nahoana isika no mivavaka? Ny teny izay voasoratra ao amin'ny Petera 1:4-7, fa atombotra ny farany zavatra rehetra, koa endre ka mahonona tena amin'ny fivavahana. Eto Jesosy Kristy dia mampatsiaro ny rehetra fa atombotra ny farany
ny zavatra rehetra. Raha mbola eto ambony tany dia misy farany avokoa ny zavatra rehetra. Enona ny fiainany tsirairay azy. Ary eto izy dia mampahatsiahy ireo izay mbola variana loatra eto amin'ity fiainana ambony tany ity fa atongotra ny farany zavatra rehetra. Noho izany, torohevitra omeny Jesosy Kristy dia hoe mahanona tena ho amin'ny fivavahana. Ny fanontaniana izay hovaliana dia hoe nahoana isika no mivavaka. Raha mbola mivavaka mandrakariva isika, na hoe mivavaka isika satria tsy mety izay atao sy izay ale raha tsy mivavaka. Mba tsy hanahy na inona na inona. Mba tsy hiditra ao anatin'ny fakapanahy. Mba haherika handositra ireo loza izay ho avy. Fa tsy fatatsika izay aviany fotoana ampiakarana ny fiangonana. Ary amin'ny ora tsy ampoizina no heviany Jesosy Kristy apiditra ao amin'ny fahafatesany. Fa atombotra ny farany zavatra rehetra. Ireo ny valin'ny fanontaniana izay napetraka teo hoe nahoana isika no mivavaka. Rehefa mivavaka ny akamaroan'ny olona dia miandrandra sy manantena valim-bavaka. Fa vakiko aminao kosa ny teny Jesosy Kristy, ny vavaka manahoana no henoiny, na inona no tsy maintsy ataotsika mba ahazo zany valim-bavaka izany. Ao amin'ny Jaona 7 eo amin'ny 9:30. Fatatsika fa Andriamanitra tsy miaino ny mpanota, fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henoiny. Izy aloha Andriamanitra. Zany dia azavaina ao amin'ny Jaona 1:5-20. Ary fatatsika fa tonga ny zanak'Andriamanitra ka efa nanome atsika ny fahazava-tsaina mba ho fatatsika ilay marina. Ary isika amin'ilay marina dia ao amin'ny Jesosy Kristy zanany. Izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Ny teny izay nivakiana tamintsika teo dia hoe fatatsika fa Andriamanitra tsy miaino ny mpanota. Izy Andriamanitra Jesosy Kristy. Fa izay mivavaka aminy, mivavaka amin'ny Jesosy Kristy sy manao ny sitrapony no henoiny. Tianao ve ahazo valim-bavaka? Mila mivavaka amin'ny Jesosy Kristy ary mila manao ny sitrapony. Tsy zany ihany, fa mba hanampinanao hivavaka mandrakariva ary ahazo valim-bavaka isaky ny fotoana. Dia izay voasoratra ao Mateo 2:20. Ary na inona angatahinareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo zany. Rehefa mivavaka dia tsy maintsy laharona finoana izany, ampiarahina amin'ny finoana izany. Ary Jesosy Kristy mihitsy no manamafy fa na inona angatahinareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana ho azonareo zany. Tianao ve ny ahazo valim-bavaka? Ahoana ny azahoana valim-bavaka? Mivavaha amin'ny Jesosy Kristy, manaova ny sitrapony Jesosy Kristy, ary izany vavaka zany atao amin'ny finoana. Raha mbola eo reo, tsy maintsy ho azo valim-bavaka ianao. Fa mikasika amin'ny fivavahana dia tsara ihany koa mampahafantatra anao fa misy didy avy amin'ny Jesosy Kristy mikasika ity vavaka ity. Ao amin'ny Jaona 4:7 sy 4. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka an'izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana.
misy fanontaniana eto aloha, mpivavaka ianao sa tena mpivavaka? Fa eto ny teny Jesosy Kristy dia mazava. Avy ny andro ary tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny Jesosy Kristy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Fa mitady ny tena mpivavaka aminy izy ho tahaka an'izany. Ary marihana tsara hoe Jesosy Kristy na Andriamanitra dia fanahy. Dia ity ilay didy ampahafantarina anao, efa mpivavaka ianao sa tena mpivavaka, ary mbola manohy mivavaka ve? Fantatrao ve fa misy didy napetraka voasoratra atao amin'ny Baiboly mikasika izany hoe mivavaka na fivavahana izany? Izay mivavaka aminy dia mario ilay didy. Tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ho azavaina aminao le fanahy sy le fahamarinana, satria zay le didy napetraka mikasika ny fivavahana. Ary nisan'iza tena mpivavaka dia takiny Jesosy Kristy hanaraka zany didy zany. Inona le didy? Tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ao amin'ny Romanina 7:1 no ahitantsika ary zao teny zao: ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra itsika. Mario le teny hoe fanahintsika. Zany hoe le fanahy maha olona no tiana resahana eo aloha. Ary ao amin'ny Jaona 1:5-9, izy lay avy tamin'ny rano sy ny rà dia Jesosy Kristy. Tsy tamin'ny rano ihany fa tamin'ny rano sy ny rà. Ary ny fanahy no manambara, satria ny fanahy no fahamarinana. Inona indray le fahamarinana? Ny fanahy masina. Ka ny hoe mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana dia tsotra. Ny fanahitsika dia tsy inona fa ny fanahy maha olona. Ny fahamarinana dia tsy inona fa ny fanahy masina. Ka raha namoaka didy Jesosy Kristy ho an'ireo tena mpivavaka hoe tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, dia mila mivavaka amin'ilay fanahy maha olona sy ny fanahy masina izany rehefa mivavaka isika. Ao amin'ny Joda 9:20, fa ianareo kosa ry malala dia atao izay androsoanareo amin'ny fonareo masina indrindra, ka mivavaha amin'ny fanahy masina. Jereo fa baiko io toy ny didy mivavaha ao amin'ny fanahy masina. Ny tena mpivavaka zany dia hanaraka ny didy izay nomeny Jesosy Kristy, na napetraka Jesosy Kristy ho arahana amin'ny fotoana mivavaka. Ny didy tsy maintsy arahana rehefa mivavaka. Tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, ary tsy maintsy mivavaka ao amin'ny fanahy masina. Idiratsika lalindalina io. Ny teny izay voasoratra ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2, eo amin'ny 4, fa melohany amakiko an'io dia tiako hampahasahivina anao izay voasoratra eo amin'ny Joda 9:20 teo: fa ianareo kosa ry malala dia ataovy izay androsoanareo amin'ny fonareo masina indrindra, ka mivavaha ao amin'ny fanahy masina. Ahoana ty hoe mivavaka ao amin'ny fanahy masina ty? Tsy arak'izay heveran'ny olona azy, fa arak'izay nampianarina ato amin'ny Baiboly. Divakisika ao amin'ny Asa Apôstôly 2:4, ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra, ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araky ny nampitenena amin'ny fanahy masina azy. Zany hoe ny olona mivavaka ao amin'ny fanahy masina dia ny fanahy masina izay no raisiny zany olona izany.
na mitoetra ao anatin'izany olona izany no manome ny teny ho lazaina mandritra ny fotoana hivavahana. Ary io ilay ambara hoe ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka dia ny teny tamin'ny fiteny maro samihafa araky ny nampitenena fanahy masina azy. Na dia omena azy amin'ny baiko hoe mivavao amin'ny fanahy masina ka mbola tsy nandray fanahy masina ianao dia tsy afaka hitrango zany. Na dia didina azany hoe tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana raha mbola tsy nandray fanahy masina ianao dia tsy afaka hitrango zany. Noho izany mba ho tanterakao ny didy kasika ny hoe tsy maintsy mivavaka ao amin'ny fanahy masina, raiso aloha fanahy masina. Donc isika androso arak'izay hita voasoratra kosa ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 eo amin'ny 9:10 sy ny 9:9. Ary talanjona ny mino isan'ny voafora zay niaraka tamin'ny Petera, satria nilatsaka tamin'ny Jenikristy koa ny fanomezana dia ny fanahy masina, fa nandre azy ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nakalazan'Andriamanitra izy. Mario ihany koa fa ireo jentilisa rehefa nandray ny fanahy masina dia no marihana mihitsy hoe fa nandre azy ny teny tamin'ny teny tsy fantatra. Zany hoe ny olona mivavaka ao amin'ny fanahy masina dia ny fanahy masina manome teny tsy nianarana, teny tsy fantana kanefa tononony mandritra amin'ny fotoana hivavahana. Zany ilay hoe mivavaha ao amin'ny fanahy masina. Ary zany no hanamafisana aminao raiso ny fanahy masina. Inona no atao hoe mivavaka ao amin'ny fanahy masina? Raha fitintsika izay voalaza teo dia miteny amin'ny fiteny maro samihafa araky ny nampitenena fanahy masina, na miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Nahoana no tsy maintsy mivavaka ao amin'ny fanahy masina? Ndao vakina izay voasoratra ao amin'ny Koretianina 2:2-10. Dia isika no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy, fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra na dia ny saina lalina izay an'Andriamanitra azy. Mario tsara ny fanahy na ny fanahy masina dia notsipehana manokana hoe mamantatra ny zavatra rehetra na koa hoe mahafantatra ny zavatra rehetra. Ny zavatra tena maika ilainao na eo amin'ny fiainanao na no avinao dia aleo tao mazava fa ny fanahy masina ny tena mahafantatra an'izany. Donc eo vakina izay voasoratra ary ao amin'ny Romanina 9:20 sy ny 17 hoe tsika anaporofona ny mahazava-dehibe ny mivavaka ao amin'ny fanahy masina sy anaporofona fa ny fanahy masina mahafantatra ny zavatra rehetra. Ary toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika, fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataotsika, fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Ary izay mandinika ny fony mahalala izay hevitry ny fanahy, satria araka n'Andriamanitra ny fifonany ho an'ny olona masina. Mario aloha zao teny zao, fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataotsika. Averiko indray mandeha. Fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataotsika. Rehefa Jesosy Kristy ilay mahalala ny atsipirin'ny momba ny fiainan'ny olona, ary mahalala ny zavatra rehetra no miteny hoe tsy fantatsika izay vavaka tokony ataotsika. Zany dia milaza hoe na dia mivavaka aza ny olona maraina parivo ny andro, raha tsy mivavaka ao amin'ny fanahy masina dia hita fa misy vavaka tsy fantatry olona misy nefa tokony atao. Ary hoy izy ny fanahy masina no mamonjy ny fahalementsika, ary io fanahy masina io no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tonoana. Mario amin'izany fa ny fanahy masina mandritra ny fotoana mivavaka ao amin'ny fanahy masina ianao rehefa nandray fanahy masina dia io no manao fifonana amin'ny fitarainana. Ary Mario nge amin'ny 17 hoe araka n'Andriamanitra ny fifonany ho an'ny olo-masina. Mivavao amin'ny fanahy masina, fa ny fanahy masina no tena mahafantatra ny zavatra rehetra.
nahoana izy no tsy maintsy mivavaka ao amin'ny fanahy masina, fa ny fanahy masina mamatatra ny zavatra rehetra. Ny fanahy masina no mamonjy ny fahalementsika, fa tsy fatatsika izay vavaka tokony ataontsika, ary araka n'Andriamanitra ny fifonany ho an'ny olona masina. Ny mivavaka ao amin'ny fanahy masina dia araka ny efa nozavaina teo hoe ny fanahy masina no manome ny teny ho lazaina, teny tsy fantatra, teny tsy nianarana. Ary nahoana no takiany Jesosy Kristy ilay mivavaka ao amin'ny fanahy masina? Dao vakiana izay voasoratra ao amin'ny Korintianina voalohany 4:12, fa izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy miteny aman'olona fa amin'Andriamanitra. Fa amin'ny fanahy no tenena ny zava-miafina, ka tsy misy olona mahalala. Izay miteny amin'ny teny tsy fantatra, izay ampiteneny fanahy masina amin'ny teny tsy fantatra dia mario tsara. Tsy miteny aman'olona, fa miteny amin'Andriamanitra, miteny amin'ny Jesosy Kristy, mivavaka amin'ny Jesosy Kristy. Amin'ny fotoana mivavaka ianao ka amin'ny fanahy masina mampiteny anao amin'ny teny tsy fantatra, tadidio fa miresaka amin'ny Jesosy Kristy ianao. Ary ao amin'ny Korintianina voalohany 4:12, fa raha mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra aho, dia ny fanahiko ihany no mivavaka, fa ny saiko kosa tsy mahavanona. Tsy misy idiran'ny saina mihitsy amin'ny fotoana mivavaka, amin'ny fotoana miresaka amin'ny Jesosy Kristy, ka ny fanahy no mampiteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Tsy misy idiran'ny saina hoe zao mbola eritreretiko ho lazaina, fa dia nambara eto hoe raha mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra aho, dia ny fanahiko ihany no mivavaka. Asa ny fanahy manontolo dia ny fanahy maha-olona sy ny fanahy masina. Ny teny rehetra atao mandritry ny fivavahana, fa tsy misy idiran'ny saina maha-olombelona. Raha mivavaka amin'ny teny tsy fantatra dia tsy miteny aman'olona, fa amin'ny Jesosy Kristy. Raha mivavaka amin'ny teny tsy fantatra dia ny fanahy ihany no mivavaka, fa ny saina tsy mahavanona. Nanome baiko, nanome didy mikasika ny vavaka na ny fivavahana Jesosy Kristy. Izany dia voasoratra ao amin'ny Efesianina 4:1, eo amin'ny 9:20, ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy, amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Eto dia mbola miverina indray ny baiko, mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy masina. Didina izaho sy ianao mba hivavaka mandrakariva ao amin'ny fanahy masina. Amin'iny, amin'ny fivavahana rehetra, amin'ny fangatahana rehetra, dia mila mivavaka ao amin'ny fanahy masina. Inona aloha le hoe amin'ny fivavahana rehetra? Ao anatin'ny fivavahana dia misy fisaorana, misy fiderana, misy fifonana, misy fangatahana, ary misy vavaka fanelanelana. Ka amin'ny vavaka rehetra izay atao dia takiany Jesosy Kristy mihitsy mba atao ao amin'ny fanahy masina izany vavaka izany. Ary le mivavaka ao amin'ny fanahy masina dia ny fanahy masina izay mamantatra ny zavatra rehetra no manome ny teny ho lazaina mandritra izany fotoana izany. Noho izany dia mba ho tanteraka ao ny didiny Jesosy Kristy, mikasika ny vavaka, dia omenanao ny teny izay voasoratra ao amin'ny Jaona 2:20, eo amin'ny 2:20, ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofonaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina. Tianao ve ny vavaka mandrakariva? Tianao ve ny antsoina hoe tena mpivavaka? Raiso aloha ny fanahy masina. Ary raha etaetanao ny andray fanahy masina
dia misy lalana tsy maintsy hoarahana ihany koa zay voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 ny 9:7 ary hoy Petera taminy mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran' Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny elokareo ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Tsy afaka andray fanahy masina nizana izy raha tsy mibebaka aloha, satria raha mbola misy fahotana sy faharatsiana ao tsy afaka andray fanahy masina, tsy afaka hitoetra ao anatin'izany olona zany fanahy masina. Ka raha tena etaetanao marina andray fanahy masina, tsy maintsy manapa-kevitra mibebaka ianao miala amin'ny fahotana sy ny faharatsiana rehetra, ary nambarany tao anatin'izany rehefa avy mibebaka ianao dia aoka mba ho etaetanao ihany koa ny azo famelan-keloka. Ary inona no lalana voasoratra azahoan'ny zanak'olombelona famelan-keloka? Meteza ianao atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba azo zany famelan-keloka zany. Ao aorianan'izany Jesosy Kristy hoe ianareo andray fanomezana dia fanahy masina. Ho raisinao fanahy masina, ary rehefa tonga ao anatinao fanahy masina ka fotoana ianao mivavaka dia ny fanahy masina no hanomeny teny ho lazainao mandritra ny fotoana ivavahana. Koa aoka azoto hivavaka mandrakariva ianao, ary aoka hivavaka ao amin'ny fanahy masina. Ny fiangonana naorony Jesosy Kristy eto Madagasikara dia misy fotoam-bavaka manokana natao andraisanao ny famonjena feno sy ny fiainam-baovao amin'reto andro ireto: talata amin'ny 4 sasany, alarobia amin'ny 4 sasany, ny sabotsy amin'ny 3:00, lahady ny maraina amin'ny 7:00 ary ny hariva amin'ny 2 sasany. Ho anareo any amin'ny faritra dia atsoy ny laharana telefonina ity ahafahanareo afantatra ny pastera ny atoerana ny 034 72 368 21. Ny voninahitra dia ho an'ny Jesosy Kristy irery ihany, fa ny fahasoavana ao amintsika rehetra mifalia ao amin'ny fanahy masina.